Hatrany nifanefan'ny fanjakana ny subvention ireo mpitatitra amin'izao fotoana izao araka ny fanambariana men'ny sampandramby sanany fitaterana antanety na ny ATT izany. Amin'izao fotoana izao dia mbola manefa ny volatsy voaloha hatramin'ny taona 2024 ny fanjakana noho ny pitsopitsony samihafa sy ny dingana samihafa eo amin'ny fanjakana no voalaza fa nahataraiky ny fandoavana izany subvention izany. Hatreto dia tsy misy ny sora-bola natokana ho fanampianan'ireo mpitatitra ny antsehatra amin'ny fitateram-bahoaka ho an'ity taona 2024 ity raha ny fanamariana avy eo anivon'ny sampandramby sanany fitaterana antanety na ny ATT. Ny taona 2024 2.4 miliara ariary mahery no vola natokana hanefaina ny subvention any mpitatitra ary 305 eo izy ireo no misitraka izany. Mbola mitohy ny fandoavana an'ireo subvention ho an'ny taona 2024 ireo ka ny volana janoary hatramin'ny volana aogositra 2024 no efa vita ary eo am-panatanterahana ny fandoavana ny subvention ho an'ny volana septambra sy oktobra ny ATT amin'izao. Noho ny pitsopitsony samihafa sy ny dingana isatsokajiny eo amin'ny fanjakana no voalaza fa mahataraiky ny fandoavana ny